Aretina tsy mbola sitrana mahazo ny vahoaka amin'ny fokotany ny Ambalamanga ny tsy fampiandrano. Amantaonany maro izay no niaina tao anatin'ny tsy fampiandrano io ny poniny. Ora maro ihany koa no andrasany eny amin'ny pompy vao mafeniny sy ny ray. Ny olana aminay zao dia mikasika ny tiranty sy ampy ny pompy eto aminay ka mangataka fitondram-panjakana zahay mba anisy jeton pompy jeton ray koa aminay eto fa tena tsy ampy io anabolo io. Ray alina efa milahatra rano zay ka hatramin'ny 10 alina bonity ka hatramin'ny fikafan'ity pompy angambany nitatana le raha matoa teo zay fa maty izy dia efa eo amin'ny 10 taona mahery angambany. Malohany izandritra dia tsy nitazapotsy ny afakandro Kristian sy ny fikambanana vary na ny vahaolana Andus Rampitso fa avy hatrany dia nanome vahaolana ka nametrana vovon-drano iray ary nilaza hatrany afakandro Kristian fa tsy maintsy atao ny fomba rehetra afahana mampandeha ny rano ao amin'ny fokotany ny Ambalamanga. Tafiditra ao anatin'ny tetikasa izay tantany ny afakandro Kristian ny tetikasa fanomezan-drano ny poniny. Ny asa zay sahaniko araky ny nambarako teo dia ny sahana amin'ny resaka sosialy sy développement. Amin'ny sosialy dia fanaovana fizarana don avy any ivelan'i Madagasikara. Fa ny mahasamby hafa azy fotsiny dia sy nisy ny fivoahana tamin'ny télévision tamin'ireo asa zay nataonay satria amin'ny maasa sosialy azy dia tsy misy resaka politika izany fa fanampiana ny mpiarabelona ny mpiray tandrazana. Zay zany no zavatra ny mahasoa ny tenanay ka anisan'ny zavatra efa vitanay zany amin'izay asa sosialy zay dia ny resaka fizarana rano fisotro madio, fanaovana vovo. Ataoko angambany maro dia maro ireo vovo zay misoratra amin'ny teny arabo. Raha ohatra ka tia lalan'izany ianareo dia ny vatantenanay no angady sy vina hitanan'izany any ivelan'i Madagasikara. Natao izany an-tsitrapo, tsy antery ary tsy nanavahana finoana no firazanana sady fiaviana fa natao ho antsika maimaim-pona ary ampitavana izany. Tsy nisy na vidiny anankiray na vidinay amin'io vovo fa nizaraina. Kanefa maro koa ny ankoatran'izany fizarana vary, menaka. Kanefa io moa araky ny teny hoe manao zavatra tsy dia ho tratrandray andro fa mandeha tsikelikely ary efa maro ny vitanay eto a Madagasikara fa eto a Majunga no foibeny zany association sy projet zay tariny vatantenanay.